Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Socavitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna manolotra ho anao ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Lohatreto nefa nanatitra ny antota taratasy no eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny tarremarika voareva eo anivon'ny Ovec. Ny fahavitsin'ny candidat Massamy Latsaka izay mahatonga ny ankamaroan'ny mpanao politika ilaza fa kely finoana ny amin'ny atanteran'ny fifidianana. Ascension, andro fankalazan'ny kristiana ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra tao aoriana 70 andro nitsanganany tamin'ny maty, andro tsy fiasana ihany koa fandraisaka rama ho an'ny mpiasa nangina an-tsena androany sy dia nahitana fitohanana ny arabe nanokana fotoana teny am-piangonana ny olona. Ny roa patelon'ny mpiasa tsy miankina eto Madagasikara no voakasiky ny fampiakarana karama 7 isanjato izay ho amin'ity taona ity, manodidina ny 3,00 sy 3,00 hetsy ariary ankehitriny karama ambany indrindra raha ny fanazavana nentin'ny GEM tsy mbola mifandanja amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana nefa izany hoy ny Païdoekarena. Any Burundi, laza ny Général Godefroy Niyombare, filohan'ny sampandrarapany vaovao omaly, fa nesorina teo amin'ny fitondrany ny filoha Pierre Nkurunziza, nandrisy izany kosa ny filoha Burundi mitohy hatrany ny korotana, ny andindin'izay avy hatrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et déhaussable et des produits à des prix compétitifs.
Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Hoandrendrehitra nanomana fanomezana ho anareo ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Feno petits électroménagers avo lenta amin'ny vidiny tena mirary ny lakozianao. Misy aspirateur, mixeur, rice cooker, table de cuisson, haute aspirante sy ny maro hafa. Ahitana grands électroménagers ihany koa ny magasin Sharp tsara lalàna. Ohatra amin'izany ny congélateur, réfrigérateur, refroidisseur, na koa four encastrable sy machine à laver. Ho an'ny sofina sy ny masondray, manolotra appareils électroniques toy ny musique, microsystème sy TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny izany, matokea magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia volona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des sports auto, Total Madagascar et le club FMMSAM vous présentent le 9e rallye Total comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2015, le 15, 16 et 17 mai 2015. La première épreuve de la saison avec une nouvelle formule dont le départ à 19h30 au Chamftara Kurunjan, suivi d'une super spéciale de nuit sur le terre-plein d'Atutapenak, sponsor officiel Total Madagascar, transport officiel Ford, média officiel Cool TV FM, communication Orange Madagascar. Le rallye comme on les aime. Libertalia Music Records, Yes With You, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Midza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, Dansmen, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Dedeke, Sax Machine Free Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Anfituraliv. Ankafalindray tomboka lasy tomboka vavy ny tsy dina nytokantranonao amin'izao alakamisy ariva andron'ny Ascension tamin'ity andro an'ity izao miarabanao tonga saota anatin'ny fampalamba vao ny fahitalavitra Cool TV miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV isantarantsika ny fiarahana amin'ity anio ity mikasika izay Ascension izay indrindra andro atsiarovan'ny Kristianina ny niakarany Jesosy Kristy tany an-danitra taoriny ny 7 andro nitsanganany tamin'ny maty andro tsy fiasana ihany koa kanefa andresaka rama ho an'ny mpiasa nangina an-tsena androany tsy dia nahitana fitoanana teny amin'ny arabe nanokana ny fotoana ny teny am-piangonana ny akamaroan'ny mponina ary ao ny fanadihadiany doany Andrenjatovo.
Fety ankalazana 7 andro ao aorian'ny Paka ny Ascension, mitontona ho alakamisy eo anelanela ny 3 aprily sy ny 3 jona izany amin'ny almanaka grégoriana, izany hoe ny almanaka mahazatra antsika. Ny fiakaran'i Jesoa Kristy tany an-danitra tao aoriany nandreseny ny fahafatesana, ny fiafaran'ny fiainany tetỳ an-tany no tena ankalazaina amin'izany. Ny tombo avy-roeny ny mpivavaka ripoka tanteraka ny fiangonana izay notsidihanainy ny maraina teo, nisy ny fandraisana ny komuniona andritry ny lamesa. Tantaran'ny Eglizy tampiandohana dia hoe izy izao tompo ny akatrany an-danitra taorian'ny 7 andro ny nisanganany tamin'ny maty. Dia fety lehibe ho an'ny Eglizy katolika zany eran-tany io, izay manambara fa velona ny finoana miaraka amin'ny Kristy miaraka zany an-danitra, izay sadatry ny kolo rehetrarehetra maty zany akaran'i Jesosy ny an-danitra araka ny nambaran'ny ombenimbeny zany tamin'ny evanjely. Ka ny dikany zany dia hoe satahan'i Kristy ny fiainako avy ny an-danitra, izay lazana fa monjy an'ny rainy izy anambarany tamin'ny apôstôly zany ary nampahantana fa ho avy ny fanahy masina afaka 10 andro, zany hoe 50 andro orian'ny Paka zany hoe amin'ny lahady heriny zany dia ankalazany zany Paka zany ny Pentekote zany koa ny Eglizy katolika. Etsy ankilany amin'ny mahandro sy fiasana sy tsy fianarana ho an'ny mpianatra androany, nisy ny hetsika nataon'ireo mpanazava izay nandraisan'ireo tanora mpanazava anjara 12 hatramin'ny 530 taona tao amin'ny Masera Ambohidratrimo. Ho an'ny mpanazava eto Madagasikara dia androany andro natao ionan'ireo antsoina hoe comité jeune, fitambaran'ireo ankizy sy zatovavy 17 taona miakatra zany mivondrona anatin'izay comité jeune izay. Io comité jeune io dia natao hitondra feo ny hetsika androany dia fampiofanana azy ireo, formation zany ny atao androany dia fampahafantarana azy tokoa hoe raha hitondra feo alohan'ny hitondra feo dia izy aloha ny tsara mahafantatra sy mahalala. Raha toka fotoam-pivavahana tsotra ihany no notanterahany ireo fiangonana maro teto an-drenivohitra, fotoan-dehibe ho an'ny fivavahana katolika ny andro androany. Nisy ihany koa ireo izay androso tamin'ny fanamasinana ny fanambadiany tamin'ity Ascension ity. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana kominaly roa hatreto efa nanatitra ny antoro taratasy filatsahako fidiana ho an'ny komina Antananarivo renivohitra. Raha ny taremarika voaraiva eny anivon'ny OVEC ny fahavitsin'ny kandida mahasamilatsaka izay mahatonga ny akamaroan'ny mpanao politika ilaza fa kely finoana amin'ny hatanterana ny fifidianana amin'ny daty voatondro. Fanadidiny Ernine Rabary. Raha iandro mialoha nikatonan'ny fanaterana ny taratasy firotsahako fidiana ho ben'ny tanàna, tsy misy afa-tsy roa hatreto ireo efa nanatitra taratasy firotsahako fidiana ho an'Antananarivo renivohitra. 13 ny any distrika an'Antananarivo Avaradrano ary 13 ireo avy amin'ny distrika an'Andраmasina. Raha izay ivona ity fetrandro fanaterana ny tota taratasy ity izay efa nahemotra 7 andro tamin'ny daty navoakan'ny senita tany am-Piandohana. Raha ny vaovao voaray teny amin'ny OVEC androany, mbola manana 3 andro izy ireo andinihana ireo antota taratasy voaray ary mbola manana 3 andro ihany koa ireo kandida hamenona ny antota taratasiny. Registrena daholo dia manana 72 heures zay traitena an'ilay dossier. Le heure de dépôt zany dia on te compte 72 heures zay ny délai imposé amin'ny tsy maintsy amoahany la certificat de refus na certificat d'enregistrement. Na dia eo izany fikorotanana rehetra izany lazany avy eo anivon'ny senita fa tsy maintsy tazomina ny datin'ny faha 30 ny volana Jolay ho avy izao. Izany hoe atao tery-vaimanta indray raha ny fanazavana ireo mpanao politika hatramin'izay. Nandiso izany kosa ny filohan'ny senita. Izao ny toy ny asan'ny senita satria ny asan'ny senita zany dia faritan'ny didy mandalana. Lalàna namaritra ny anjara andraikitry ny senita, ny tandrifim-pahefanana ny senita, ary ny didim-panjakana nametraka ny 31 juillet. Sosira avy aty aminay io. Tolon-kevitra anakalandria avy aty aminay io fa nankatoavin'ny filan-kevitry ministra. Ka efa nankatoavin'ny filan-kevitry ministra izy dia iny zany no manjary didim-panjakana manan-kery amin'ny tany sy fanjakana. Samy manizingizina ny anaovana ny fifidianana amin'ny faha 30 ny volana Jolay izao na ny avy eo anivon'ny senita na ihany koa ny avy amin'ny fidindram-panjakana. Raha ny fizotrin'ny fanomanana hatreto no jerena fifidianana tefy maika no vita amin'io daty io. Fa resepicela andaty kosa ny an'ny ministra Maharanto Jean de Dieu momba ny mahampandrina nasionaly ny Mamparazy raha nambara ny sombam-bahoaka karazana mahasoa Kristine ny vondrona parlementaire Mampara 2 sy 3 izay fananatra taratasy
tena anivo ny ministera ny atitana mikasika ny tsy fanekeny izy ireo ny fijoroany ity birao vaovao ny antoko ny vondrona politika mapara ity ny filohan'ny vondrona parlementaire mapara 2 izay nilaza ihany koa fa tsy mitombina ny fijoroany io birao vaovao io ny andindin'izay miaraka amin'ny Elina Rabariatrany. Manjavozavo ny momba ny raharahany vondrona politika mapara ankehitriny samy milaza ho marina anatrehan'ny lalàna na ny avy amin'ny solombavam-bahoaka karazana Maso Kristina na ihany koa ny miaradia amin'ny ministra Maharanto Jean de Dieu. Antony roa no ilazan'ny solombavam-bahoaka karazana Maso Kristina fa tsy mitombina ny taratasy nalefan'ny mapara Maharanty tany amin'ny ministera ny atitany. Voalohany, efa lany daty ny récépissé mametraka azy io mpandrindra nasionalin'ny mapara. Faharoa, tsy mpikamana ao amin'ny birao politika ny mapara ihany koa nandefa izany taratasy izany tany amin'ny ministera. Récépissé lany androny azy. Récépissé tany amin'ny 2013 no arangarangana. Fa tiako ny manambaranao, manambara itony. Fa 2014 zany monsieur Rakotonandrasana Maharanto Jean de Dieu no efa nanao convocation hanao assemblée générale postérieurement zany amin'io récépissé arangarangany tamin'ny 2013 io dia natao ny assemblée générale nanova ny statut ny mapara voaova somatsara zany statut zany araky ny récépissé 2052 koa tamin'ny volana Jolay 2014. Mandamafy izany filazany kosa nefa itsakilan'izay ny avy amin'ny elatra maparany sitaka. Ho azy ireo ny ministra Maharanto Jean de Dieu no ara-dalàna ary no izy ireo voakasiky ny fangatana fanonganana nataon'ny mamparazana Maso Kristina no antony nanaovan'izy ireo iny taratasy iny. Mazava ho azy fa nandefa ny taratasy amin'ny tany amin'ny intérieur zahay namaly an'ilay taratasy satria raha zany filazana fa hoe tsy manana valeur de signature ny fandefasana amin'ny raha zany mazava ho azy nefa zahay dia membre ao amin'ny mapara ary zahay no voakasika ny nanovana ny le deux sciences rariny sy hitsy ny laha zahay solomam-bahoaka zay voakasika ny le deux sciences namaly ny taratasy iny any amin'ny intérieur iny ny heverinay fa faisable ny fanaovana azy satria ny tsy fanarahan-dalàna. Raha ny zava-misy hatreto mbola manan-keriny amin'ny antenimieram-pirenena ny majorité géométrie variable izany hoe afaka miovaova palitao arak'izay mahamety azy ny solombavam-bahoaka. Tsy misy resaka intsony ihany koa ny momba ilay andinin'ny faharoa amby fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana andrary izany. Fametrahana sehatra iraisam-pirenena manirana ny nosy famaritana ny sehatra ahafahana miasa fampitoviana ny fomba fijery eo amin'ny fampandrosoana ary io fanatsarana ny fomba fanolorana olana eny anivo ny androm-panjakana ireo ny tanjona hotratrarana amin'ny fionan'ny fiarahamonim-pirenena teny nanisana. Ny zava-misy amin'izao fotoan'izao miparitaka ary samy manao izay metimety amin'ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara isy arak'izany ny sarta iombonan'ny fiarahamonim-pirenena eto amintsika. Fanampanazavana. Zava-dehibe angamba dia hoe rehefa misy ny finiavana ny hiroso amin'izany hoe fametrahana ny charte société civile zay dia izay ny zava-dehibe tsy ny ministera akory no manao izany fa hevitra avy any amin'izareo io ary ny anjaranay dia manamora fotsiny mba hisiany izay sehatra ahafahany société civile manatanteraka ny asa izay tokony anjara toeran'izy ireo eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo amin'ny vaovao ny toe-karena kosa indray no izantsika ny fampahalalam-baovao ny roa patelo ny mpiasa tsy miankana eto Madagasikara no voakasiky ny fampiarakarama fito isan-jato amin'ity taona ity mandina ny 3 alina sy 1 hetsy ariary ankehitriny karama ambany indrindra raha ny fanazavana no entiny avy anivon'ny GEM-na ny groupement des entreprises de Madagasikara tsy mbola mifandanja amin'ny nefa izany ho kosa ny pahy toe-karena. Ny volana janoary lasa teo no efa niatra ny fiakaran'ny karama ho 700 manodidina ny iray tapitrisa amin'ireo mpiasa tsy miankina 10 hetsy sy iray tapitrisa eto Madagasikara no miaina amin'ny karama kely indrindra araky ny taraimarika ny Instat. Tsy ny mandray karama farany ambany ihany no voakasika io fampiakarana io fa anisan'ny niakatra ihany koa ny an'ireo mpikarama ambony. Nisy ny décret fampiakarana amin'ny karama ambany indrindra izay tsy ny décret moa zany fa efa nifanaraka izay tamin'ny niaraka tamin'ny syndicat zany hoe ampiakarina ny karama farany ambany dia niakatra 133 000 ariary ilay izy.
dia iny moa tsy maintsy misy décret raisy mifanjakana zany ministère fonction publique matetika ny orinasa dia efa manao fampiakarana alohan'ny sin'ny fifampidinana iny satria matetika moa mpiasa dia tsy manaiky na dia hoe karama farany ambany ary ny tokony ampidinina nampiakarana zafady dia miakatra ihany koa ny aty ambony rehefa misy an'iny zany tamin'iny zany 700 ny fifanarana hoe fampiakarana dia matetika ny orinasa rehefa hitany 700 ny ambany indrindra dia ohatrohatran'izay koa ny any ambony any. Manoloana ny fiakaran'ny karaman'ny mpiasa misoko mangina ny fiakaran'ny vidim-piainana mahatratra iray alina sy iray hetsy ariary ohatra ankehitriny ny lafarinina iray gony raha toa ka iray hetsy izany ny iray volana lasa. 5,000 ariary kosa ny litatry ny menaka raha toa ka 4,000 ariary izany teo aloha. Madidina ny 700 ny vinavina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ao amin'ity taona ity. Ahina tsy havaly ny filana amin'ny ankapobeny ny mponina ny fampiakaran'ny karama 700 sy ny karama kely indrindra voafetra ho 3,000 sy 3 alina sy iray hetsy ariary. Maloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny firosona amin'ny fampiarana ny vidin'entana tena izy na ny vérité de prix. Zareo ambony ao zany tsy dia haiko hoe misy tsy manara-maso very zareo amin'ilay fiakaran'entana na ohatra zany. Fa zay mampiakatra zany dia samy mampiakatra tsisy hoe manaraka norme mihitsy le fiakaran'entana. Amin'ny tony le izy misy ny miakatra be dia misy ny midina tonitony fa resaka vary aloha zany mipetraka tena midina kely fotsiny fa tsy tena nidina be hoe nidina be le vary dia eo koa ny entana madinika rehetrarehetra presque niakatra daholo ny ankabeazana. Tsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny fampidirana mpiasa sy ny isan'ny mpiasa amin'ny ankapobeny io fisondrotan'ny karama io raha ny fanazavana ny Pahay Toekarena. Ahina hitombo araka izany ny tahan'ny tsy anasa amin'ity taona ity. Etsy ankilany ampitombo ny tahan'ny famokarana ihany koa ny orinasa. Tadio fa matoa izy afaka mampiatra ny fisondrotan'ny karama dia misy zany ny fisondrotan'ny vola mivoaka amin'ny orinasa charge salariale horaire. Asatiny iray ny olona teo aloha dia tsy maintsy ohatrina ny karama omena azy tanatin'ny adiny iray. Izao zany raha miasa adiny iray dia tsy maintsy misondrotra koa ny karama adiny iray mba azona manao an'izay zavatra izay. Raha salanisa azo 2,700 ny mpiasa eto Madagasikara dia mbola voakasika io karama ambany indrindra io. Ny 700 no azo lazaina ho manan-katao. Mbola lavitr'ezaka araka izany ny fampandrosoana eto Madagasikara. Nanomboka omaly tsy niasa intsony ticket tsotra fa piasa eny amin'ny tsena eto Antananarivo renivohitra ny fahalafosan'ny fanontana izany no antony fa eo ihany koa ny fandaninana ny stock ny ticket elektronika no ampiasaina manomboka eto ankilany resaka parkina no niteraka olana teo anivon'ny commune farany teo mbola sarotra ho iatrany izy ireo ny fanomezana izany ho an'ny mpandraharaha fanadidiny Gaëtan Ndretsilavo. Nanapa-kevitra ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy ampiasa intsony ny ticket elektronika nanomboka tamin'ity herinandro ity. Ny ticket elektronika izay natao hiadiana amin'ny osoka, ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kitrano an-trano. Ireo mpisava ticket no azo tombony amin'izao fanapa-kevitra izao hoy ireo mpivarotra. Tena tany voaloha zao izy ohatran'ny nisy an'ilay teny elektronika iny nefa tena zao izy lasa taratasy. Zay aloha tsy fantatra mety misy tikena dia loatra angambany eo amin'ilay tena fizarana ny sa ahoana tena tsarako tsara fa za koa moa tsy dia mpanao politika fa za mivarotra. Aloha le taloha aloha le ino moa le misy an'ilay elektronika iny tsara. Raha ny fanazavana azo fandaninan'ny stock ary ny fahalafosan'ny vola aloha amin'ny fanontana no antony namerenana ny ticket teo aloha. Ankoatran'ny tsena isan'ny mampidi-bola ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa ny parking. Araka ny fanadihadiana nataonay, vola hatrany amin'ny 700 tapitrisa ariary isan-taona nampidiry ny parking ao amin'ny commune. Tsy neken'ireo mpiasa ny azon'ny mpandraharaha ny ampahany amin'ireo parking eto an-drenivohitra. Ny anisany loatra amin'izao mahatonga ny fototra ny olana ato Antananarivo dia mbola hodinina hoe ahoana ny fandehan'izy ireny. Raha izany no zava-misy, tsy mbola azo heverina fa hisokatra ato anatin'ny fotoana fohy ny tetikasa parking manaraka ny teknôlôjia. Tsenan'ny Mahamasina fanadina manokana kosa indray no entina aminao manaraka ny fanandrify tamin'ny alakamisy ny andron'ny akarana na ny Ascension tamin'ity taona 2024 ity. Andro sy fiasana ary ny andrasan'ny mpivarotra ny mpiasa birao sy ny mpianatra nararoatra iantsena diso fanantenana nefa ny mpivarotra misy ny mpandeha saingy mijerijery sy manao izay mahafinaritra ny maso ny ataony akamaroan'izy ireny tsy misy ny vola no manana hoentina miantsena tamin'ity androany ity fanadidiny Oliva Antriniala.
mahamasina amin'ny 10 ora maraina ao anatin'ny fotoana ifanaretsahan'ny mpiantsena isaky ny alakamisy toy izao. Androany, raha nananteny ireo mpivarotra fa ampitombo ny mpiantsena ny mahandro tsy fiasana izany, ny mifanohitra amin'izay nandrasan'izy ireo no nisy vitsy noho ny isaky ny andro-tsena ny mpivezivezy. Mihenaka, mihena mihitsy. Tsy misy koa zao ny olona le mamonjy fotoam-pivavahana. Tsy an'izao manko alakamisy andro fiakarana. Misy koa lesiny mba mitsangatsangana kely mana fahefa mividy. Fa le olona tian'le olona fotsiny zany hoe mandehandeha mba mijerijery vehivavy moa zany tena hoe betsaka betsena kokoa. Raha tena izy manko isa-taona ny andro zao matetika mpianakavy miara-miantsena. Tamin'ity tena sarotra, tsy dia misy tsena. Tena vitsy ny mpiantsena. Tsisy vola angamba ny olona. Misy ny mijery fa tsy dia manam-bola koa ny olona ny mpividy tsy dia misy loatra. Ankilan'izay, manararaotra ihany ity andro tsy fiasana ity ireo mpividy. Ireo entana sy kojakoja tena ilaina nefa no laram-pahamehana sy tena antony andehanana eny an-tsena. Misy ihany koa ireo mpanararaotra mitady fafinaretana ho an'ny maso na tsy hividy aza. Androany ihany nanararaotra fa tsy dia mpiantsena alakamisy loatra. Izany hoe raha ny tena marina sisy tena hoe teto-bola natokana ny andavanandro miasa dia manana fotoana kely aloha androany dia mijery izay zavatra tokony ilaina. Mijery fitaovana ilain'ny zaza fotsiny miresaka fianarana sy kojakojany izay. Izay mba tsy miasa fotsiny dia manararaotra miantsena fa tsy hoe programme mandehandeha mijerijery tsena fotsiny. Zavatra tokony ho vidiana dia voaka. Fa raha ny sitrapoko dia nanao ireo potany an-trano fa vizaky ny asa. Lamba, kiraro, eo ihany koa ireo sakafo, ireo amin'ny ankapobeny no tena mahasarika ny mpanjifa eny amin'ny tsena ny Mahamasina, fa indrindra ireo akanjo friperia mitobaka sy maro karazana. Manomboka hita mitombo ihany koa ny tsenan'ny Bodofotsy amin'izao ankatoky ny ririnina izao. Rehefa andro tsena toy izao, isan'ny tazana mitady vola ihany koa ireo manana olana ara-pahasembanana araka ny hita amin'ny sary. Mikasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray mitombo andro aman'alina ny isan'ny mpanao asa ratsy eto Antananarivo renivohitra raha ny salanisa azo avy amin'ny polisy pirenena. Olon-dratsy mahery ny fitopolo no voasambotra tamin'ny faritra Mafana ary nahiditra-ponja avokoa ny volana aprily farany teo. Toany Andrinjatovo. Andavamamby, Sotro 67 hectares, petite vitesse, Betsarety, ireo ny toerana mafana amin'ny sity mahery sy ny asan-jiolahy eto Antananarivo renivohitra. Namafisy ny mpitandro ny filaminana fa tanora latsaky ny 20 taona ny 9,900 olona ireo. Ny fiparitana zava-mahadomelina manerana ny elakelan-trano no anton'izany. Misy amin'izy ireny mbola tokony ho any an-tsekoly nefa tsy any. Misy indray koa moa zany ny tokony hiasa nefa raha mahita ny fisiany tsy anasa. Dia izay fidonana am-pony izay mitarika ny sain'ilay olona ho any amin'ny asa ratsy. Mahazo vahany eto amintsika ny fidoroana zava-mahadomelina dia rehefa mamona mandray amin'ny zava-mahadomelina io dia mihitatra ny saina dia lasa manao asa ratsy tsy voahevitra. Tsy niomana amin'ny fivangon'ny olona eto Antananarivo ny fototra misy amin'izao fotoana. Isan'ny fototra iorenan'ny tsy fandriam-pahalemana izany raha ny fahitan'ny mpandinika fiarahamonina, olana ihany koa izy, ny fidangan'ny vidim-piainana ary ny filatsahan'ny fahantrana diso lalina loatra. Ny tantana ny tanàna ny fandimbindimby teto zany hatramin'izay dia tsy nitsinjo any hoe hitombo ane nisan'ny mponina iaina eto Antananarivo dia niomana hoe nanamboatra an'ilay tanàna afaka mandray hoe isaky ny 5 taona zany dia hoe na isaky ny 10 taona dia ohatr'izao zany ny fanamboarantsika ny tanàna ahafahantsika mandray ny olona mpiavy tonga eto Antananarivo. Ny foto-drafitr'asantsika tsy niomana amin'izany dia ny lanjam-bolantsika latsaka be Tsy ny fiarahamonina irerena nefa no mizaka ny vokatra izany, tsy fandriam-pahalemana izany, fa mitady izany ihany koa ny fonja izay azo lazaina fa feno tanteraka ary tsy manara-penitra. Fa nanomboka ny volana janoary farany teo fitarenana maro no voaray mikasika ny fomba fitondrantenan'ny zandarmiasa eto amintsika sy ny any amin'ny faritra. Isan'ny tena niverimberina matetika tamin'izany ny tsy fanajana ny zoma olona ao amafisina araka izany ny fampianarana ny zandary ay manajo zoma olona io miainga avy any amin'ny sekoly fampiofanana any Ambositra sy Moramanga izany hatrany amin'ny zandary efa amperinasa. Fiara-miasa eo amin'ny vokovokomenana ny Croix-Rouge sy ny zandary no antanterahana izany. Fanampanazavana. Betsaka ny manenjika anay hoe tsy manaja ny maha-olona ny olona zany dia zay zany le signature nataonay teo. Ny votoatiny dia ampianatra zany zay any amin'ny écolenay, any amin'ny sekolinay any hoe
reto a ny zavatra tsy maintsy arahana mba tsy dia anenjehan'olona atsika amin'ny fomba fiasantsika mena hanina ny olona apikatsona patoriana ohatra nireny olona tsy nanao fahotana reny zany ohatran'izay zany le izy fa dia atao ahoana moa fa zay moa zany le norme international satria ny olona tsy diso raha tsy efa voatsara dia arahanay zany zay vonona zany zay anaraka an'izay fa ampianarina zany ny maramilanay so dia manaonao fahatany zany. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray potika avokoa ny fitopolo isanjaton'ny lalakely amin'ny faritra Iva eto Antananarivo renivohitra taoriny ny tondra-drano ny mponina sy ny fikambanana mpanao asa soa ihany hatreto noho ny kojakoja ny lalakely fivezivezen'ny mponina efa nisy nidinika ny fanaovana tamin'ny mpamatsy vola anamboarana ireny lalana ireny io ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra koatr'izay fanamboarana izay ihany koa ny ambodin'ny sotro sy Andravoahangy no tena mampitarena ny mpampiasa lalana. Fanadetiny Gaetan Ndretsilavo. Ny VPDAT no niandraikitra nitetika asa lalakely teto Antananarivo renivohitra. Isan'ny zava-bita tamin'izany ireo tatezana fiampitana, totobato, sisina lakan-drano, lalakely fampiasan'ny mponina. Taoriny tondra-drano, potika avokoa ny akamaroan'ireo fotodrafitrasa ireo, indrindra ho an'ny faritra Iva. Ho aneto atao madinika fahatelo ohatra, simba avokoa ny 700 n'ireo lalakely. Raha tena dinihana zany dia 700 ny tena simbe. Satria voalohany indrindra ny tetezana rehetra le passerelle zany dia efa niala tamin'le toerany daholo le tsatoka dia efa mitongilana tapaka nisy daholo dia eo amin'le natao beton indray misy ny mbola natanjaka ary mbola azony raisina eo amin'ny 300 fa ny sisa dia mila réparation daholo ihany. Ankoatr'izay lalana mirefy 220 fa 5 kilometatra kosa ny tsy maintsy namboarina teto Antananarivo renivohitra. Taoriny ny rivo-doza farany teo 520 fa 570 kilometatra tamin'ireo no tsy maintsy namboarina Vonjimaika. Itoy ny fanamboarana hoy ny tompona andraikitra avy ao amin'ny commune. Isan'ny atao lara-pahamehana amin'izany ny eny ambodin'ny sotro sy Andravoahangy izay nampitaraina ireo mpampiasa lalana amin'izao fotoana izao. Fa misy fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana io ka ho avy tsy ho ela ary indrindra moa miala tsiny raha ohatra hoe tonga dia miteny fa vomaly ary nisy fivorimbe mihitsy ny fampiresahana amin'ny mpamatsy vola any ivelany izay ho avy anampy sy iara-iasa amintsika anamboarana ny fotodrafitrasa rehetra simba. Raha tsy ivina mirefy 200 kilometatra ny lalany eto Antananarivo renivohitra ka ny 20 kilometatra amin'ireo no pavé. Ity farany izay ahitana fahasimbana ihany koa ankehitriny. Raha ny fanazavana azo everina amin'ny laoniny avokoa ny lalana eto Antananarivo renivohitra toy ny arabe, lalakely, saronadalina, pavé sy ny sisa. Mbola tsy fantatra hatreto ny teti-bola natanterahana izany. Ireo mpamatsy vola sy ny fitondram-panjakana ary ny komina Antananarivo renivohitra no iara-isalahy hanatanteraka ny asa. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray anomboka rahampitso ny Rally Total andian'ny fahasivy amin'ity taona 2024 ity na amin'ny 30 no andray anjara amin'izany. Isan'izany Rabe Tafika Daniel na Dani mpanamory izay kalazo amin'ny familiana fiarakodia amin'ny kategoria M12 no misy azy amin'ny fiara vaovao no entiny andray anjara amin'izany. Fanadetiny Mikael Ramarla. Nissan GTI R4 Motricity no fiara hoentin'ny Rabe Tafika Daniel na Dani amin'ny Rally Total andian'ny fahasivy. Ao anatin'ny fanomanana farany ny mpanamory amin'izao fotoan'izao, samban'izao no andraisan'ny Dani ny fiara Nissan Naratoka Citroën Saxon no entiny hatramin'izay. Ampiavaka ty andian'ity ihany koa ny fidiran'ity mpanamory ity ao anatin'ny kategoria M12. Nitanjona amin'ity saison 2015 ity dia hanao championnat ray manontolo amin'ny M12. Amin'ny Nissan moa ny slalom kefitantsika indray zany amin'ny M10. Izay moa ny antony dia miezaka hatramintsika étoffé an'ilay parc auto malagasy. Arak'izay moa M12 izy libre dia misy puissance, misy vitesse. Amin'ity aloha angambany dia miomboka hevitra amiko daholo fa le tsara vinany io dia attaque maximum 7 km izy raha tsy diso nefa tena tsara be ny lalana. Fialamboly ny familiana fiarakodia ho an'ny Dani mihamaro hatrany ny tanora liana amin'ity taranjy ity amin'izao ilana ny fifehezana ny fiara sy ny fanamafisana ny fahaizana izay ny torohevitra rosin'ny Dani ho an'ny mpanamory vao misandratra. Raha za manokana aloha mba tiako ampitaina dia hoe alohan'ny hazakazanany amin'ny resaka matériel aloha marina fa ilaina ilay matériel fa ny tena aloha no atao izay
mampahoana moa zany mampa-efficace ny tena dia zay vao miakatra amin'izay fa tsy sens contraire hoe matériel tonga dia raitra be nefa ny tena tsy mbola maharaka tsara dia tsy dia mivoaka le résultat zany. Ny rallye eto aloha zao efa tena mandroso dia mandroso profon'izany moa zao ohatra fotsiny zao ny cool zao mahana tomobile roa satria c'est zavatra misy avenir io mo le ao koa le izy hoe sport dia mety. Mirefy 300 kilometatra ny alaviran-dalana ho an'ity andian'ny fahasivy ny rallye total ity. Misy 120 kosa ny épreuve spéciale izay manodidina ny 420 kilometatra eo. Raha mpitso amin'ny 7 ariva no hanaingeny akorin-drano ny mpandray anjara amin'ity lalao ity. Épreuve de nuit andotam-penaka no isantarana izany. Efa narahina tao anatin'ny fanadihadiana tao ihany moa ny mikasika ny rallye total andian'ny fahasivy izay tao tanterahana manomboka raha mpitso fa mandray vahiny sika ny tian'io ity hitondra ny andindininy mikasika izay dia Ramatoa Solofinirina Sandy izay directeur de course amin'ny rallye total miarabanao tokaso eto amin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao dia miaraba ny mpijery ny Cool TV amin'izao arivo izao koa. Eny ary efa nambaranao teo ihany moa fa nomboka rapide rallye total andian'ny fahasivy izay aritra 3 andro na kosa ny antsipiriany amin'ny fandaharam-potoana ao anatin'ireo 3 andro ireo. Ya, araky ny efa fantatry ny mpanaraka ny Cool TV moa zany araky ny fanadihadiana efa natao imbetsaka miataona teto amin'ny Cool TV dia tonga ty le fotoana satria rapitso fa 5 fa 4 fa 7 ny volana May no anaovana ny rallye total andian'ny fahasivy. Izy koa no manokatra ny tompolalovana rallye amin'ity fa 5 taona 5 sy 4 arivo ity. Mampiavaka kely an'izy ity zany dia le rapitso raha ohatra ka zoma tolakandro no manomboka ny rallye matetika dia le rapitso zany zoma alina no manomboka izay anasana ny olona rehetra satria raha araka ny fantatrareo dia ny rallye no fanatanjahantena azo jerena tsy misy fidiram-bola. Dia etsy amin'ny andotam-penaka zany kianja makia sy le tany malalaka eo no anaovana izany. Ny départ officiel ny rallye dia manomboka amin'ny 7 sasany eny amin'ny trano fitaratra total akorin-drano. Ny épreuve spéciale kosa ny épreuve spéciale voalohany dia amin'ny 8 no manomboka eto andotam-penaka. Zany hoe ho anao mpijery zany raha ohatra ka le spécial ny tianao jerena dia manasanao zahay ho tonga aloha ety andotam-penaka satria amin'ny 8 tonga dia manomboka ny tomobile voalohany ety andotam-penaka. Raha ohatra kosa moa zany ka le départ ny tianao jerena dia any akorin-drano ianao zany no mijery manomboka amin'ny 7 sasany. Marihana fa tsy afaka mijery ny anankiroa ianao satria mandeha en simultané le izy zany. Ny eto andotam-penaka ihany no resahako satria ny programme efa voalaza araky ny teneniko tamin'ireny fanadihadiana hafa ireny. Ny sabotsy zany dia mbola eo andotam-penaka koa no mamarana azy amin'ny faraparan'ny folakandro no anaovana azy zany. Ary ny alahady dia alohan'ny remise des coupes izy zany no spécial farany izay isaorana betsaka ny Cool TV satria ho antsika izay tsy afaka hijery na any ampitan-dranomasintsika na any amin'ny faritany na koa misy antony manokana tsy afahantsika mijery ety andotam-penaka dia andeha en direct eto amin'ny Cool TV ny spécial farany ny alahady io etsy andotam-penaka izany dia isaorana betsaka anareo. Ararotika ihany fandalovako eto ilazana amin'ny mpijery rehetra mba hanaraka ny toromarika ny sécurité rehetra satria araka ny fantatritsika dia rallye le atao tomobile mandeha mafy le hojerentsika ka dia efa nisy rubalise na faritra tsy azo hidiran'ny mpijery dia mba hiangaviana indrindratsika hijanona ao aorianan'ireny faritra ireny satria raha sendra sanatria misy ny loza dia mba tsy hampaka any amintsika mpijery zany loza zany. Eny ary isorina no fa indro tao anatin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra betsaka anareo koa. Dia hotoizantsika eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena ihany koa ny fiarana amin'ity hariva ity ny Burundi nilaza ny jeneraly Godefroid Niyombare filohan'ny sampandraram-panome vaovao omaly fa nosoparina teo amin'ny fitondrana ny filoha Pierre Nkurunziza izay filoam-perinasa tany ivelany izay lasa nivelany ihany koa ankehitriny. Nandrisy izany ny filoha ao Burundi mitoy hatrany ny korotana indrindra ny famotehana ny hainao manjery fanadino amin'ny sary ny France 24. Hatramin'ny 9 avril lasa teo mitoy ny fanoherana ataony antoko-panohitra noherana ny firotsahan'ny filoham-pirenena Pierre Nkurunziza ao anatin'ny 3e mandat izay tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrinana.
tsy fantatra mazavatra eto ny mifeny filaminana sy ny tompony ndraiky sambonjy mandray fanapa-kevitra metraka amin'ny filaminana ny toerana androany nytony daroka bomba ny onja-peo sy ny fahita lafi-panjakana no kendrena tamin'izany omaly laza ny général Godefroy Niombare filohan'ny sapandrarapa-nome vaovao fa nisorona teo amin'ny fitondrana ny filo Pierre Nkurunziza izy izay nandisy izany ary namafisy ny vondrona putschiste eken'ny général ity kosa fa tsy mety nietsika nataon'izy ireo mitaky ny filaminana saingy tsy niaty ny hetsy bahoaka tato anatin'ny enim-bolana ka tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra aingana ho an'ny nantoko-panaradalàna kosa indray nilaza ny tatana ny fitondrana ara-dalàna ary efa mifehy izany hatreto nanamafy izany ny mpitondra teny ny filoham-pirenena ny filoha Nkurunziza izay mbola any Dar es Salaam hatreto mikasika ny fifidianana roatra eto efa nanatry ny atao-tasy firotsako-vidiny amin'ny fifidianana bentanana ho an'ny commune eto Antananarivo renivohitra ny roapatelon'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara no voakasiky ny fampiakarakara fito isan-jato amin'ity taona ity manodidina ny 3 sy 3 hetsy ankehitriny karama ambany indrindra raha ny fanazavany teo anivo ny gemana ny groupement des entreprises de Madagascar ary farany eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena nomboka rahampitsy ny rally total andian'ny fahasivy amin'ny ity taona 2024 ity dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampalam-baovao tamin'ny teny malagasy tamin'ny ity anio ity saorina ianao miaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Ny fahapalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalana, nanolotra anao teo ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre.